Nanambaran'ny firotsahano kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tamin'ny alalan'ny rakitsary nivoaka teo amin'ny pejy Facebookny no nanambarany izany fikasana izany. Raha nambarany dia niraisy ny fanapahan-kevitra rehefa avy niresaka tamin'ny fianakaviany sy ny rafitra mpikarakara fifidianana izy ka nandinika sy namakafaka lalina. Ben'ny tanàna Antananarivo no nanombohan'i Marc Ravalomanana ny politika tamin'ny taona 1970 sy 1990. Ny fikambanana Tiako Iarivo no nentiny nirotsahana tamin'izany. Nivoaka omaly alina ny valim-panadinana bakalorea ho an'ny faritanin'ny Fianarantsoa, nahitana fienana ny tahapahafahana raha ny tarehimarika nivoaka 5,50,520 isanjato ny tahapahafahana tamin'ity taona ity raha toka 7,50,720 isanjato izany tamin'ny taondasa. Tamin'ny série OSE moa no nahitana vokatra ambony indrindra 4,70,402 isanjato no afaka raha toaka ny tao amin'ny série A2 kosa no tahambany indrindra izay 7,430 isanjaton'ireo kandida no afa-panadinana. Nanomboka androany tolakandro ilay hetsika festa Ampefloha izay fankalazana ny faha-80 taona ny Ampefloha Cité. Mpanakanto maro no tonga niaraka ny fety tamin'ireo mponina ho fankalazana an'izany. Itoeram-pitsabotsy moa izany fankalazana izany. Vao maraina dia efa nanano sarotra ny fifamoivoizana teny an-toerana. Maro ireo izay voatery nitady lalakafa no ny fahatapahan-dalana teraky ny fikarakarana ny hetsika. Eo amin'ny larana faharoa aty Afrika no misy ny ekipam-pirenena malagasy basketball 3x3 lehilahy raha ny filaharana navoaka ny FIBA omaly. I Algérie no eo alohan'ny Madagasikara ary Bénin no laharana fahatelo. Eo amin'ny filaharana raisam-pirenena kosa dia eo amin'ny laharana faha-30 no misy ny ankoay lehilahy. Ho an'ny ankoay vehivavy mpilalao basketball lalaovin'olona telo dia laharana fahavalo aty Afrika isika. Laharana fahadimy no misy an'i Camille Andrianjavotsalama tamin'ny fiadinany ho tompon-dakany Afrika amin'ny taranja judo izay atao any Yaoundé Cameroun ny 12 hatramin'ny 12 aogositra. Tsy azony medaly alimy teo amin'ny sokajy latsaky ny 2,50 kilao. Resin'ilay Angolais Gloria Zola tamin'ny alalan'ny Ipan izy. Azo lazaina fa tsara ny zava-bitan'i Camille tamin'izao fiakarany atsehatra eo amin'ny lalao iraisam-pirenena izao. Nandaviny Camerounais Nayani Kinna sy ny Afrikanina tatsimo Emma Kempis talohan'ny naharesy azy mandrona ny Maram Dib Tunisianina teo amin'ny ampaefadalana.